alakamisy 4 jolay amin'ny enora sasany maraina fahagagana lehibe no niseho teo amin'ny toerana mahazatra fanaovany iray aman-dreny apôstôly benjamina fanatanjahantena izany koa ny vavolombelona voalohany nanatry maso ity fahagagana lehibe ity. 10 jolay tsika androany a tamin'ny enora sasany tonga teto amin'ity zaridaina ity zao ny zavatra nitranga avy be ny efika tamin'ny avy lena daholo ny tanàna rehetra raha jerentsika amin'ny gazon zao a jerentsika amin'ny zavatra rehetrarehetra dia lena miditra tako avy lena daholo zany le gazon rehetrarehetra zany lena daholo akazy amin'ny toy ny zava-manity lena dia eto eto fanaovako sport isa maraina eto zany zao fanaovako sport rehetra. Tamin'ny ora sasany teo zany a dia akory ny agagako fa ity ny atao hoe terrain basket dia ty tapany voalohany ity silany ity eto zany mipetraka eo iny makany a lena be io zao fa somary mainamaina izy io fa boaka daholo ny ankonako tady dia mainamaina izy fa ny tena miraky ao eto amin'ity tsipika ity iny tsipika mazava iny makato amin'ity dia lena fa eto amin'ity makaty dia maina tena ohatrany hoe misy masoandro be nafinaritra be jereo zao ty a zao vovoka io tsisy rano mihitsy dia tamin'ny enina sasany io vovoka io hitsy nefa le anankiray hitsy teto zany a rano be daholo tonga fa efa mainy tony satria fa tamin'ny enina sasany dia reto zao mbola misy atsara napahafantatra fa tsisy nanondraka akory ka nisy nanondraka dia ity ihany lena da nitondrana fa atao ahoana moa nanondraka an'ity ty pibasy ty zao tsy lena ity ravina mangazo ty koa tsy lena ary ny tena zavatra mahafinaritra iny ambany rehetrarehetra iny na ny biriky na ny sokatra ry zao ny sokatra zay ny manana azy ry sokatra izao tokony efa kotra be satria mitete amin'io akondro io le rano iny ny rehetrarehetra iny zany ny fantanina mipetraka dia hoe tsy ina ny atony zao mivaliny tsy voazava mivaliny. Tany nahitana azy voalohany araka tamin'ny tiako teto ty tena mbola rano be mihitsy ty dia tato maina dia za ary gaga hoe ahoana hoa le vovoka tsy miangona nefa raha ohatra hoe avy miorana mantsina tsy maintsy hoe trasy amin'ny tsiky izy da koa raha tonga voana manga maraina teo tena mahanto be mihitsy ny lalana any afaka manam-pirofo an'izany a fa tonga teto dia na tsy hoe mikaiky dia nahita ny lisy dia tena gaga na jereva amin'izao poziko zao ary ny ala tany amin'ny vilona tany tena mahanto be mihitsy any nefa dia mivovoka tena maina tanteraka mihitsy. misy an'izao koa ve any amin'ny arabe any nihitra vitsy taorianan'izay tokoa dia nivoaka tany ivelan'ny tanàna izahay mba hanamarina na maina na lena ny toerana manodidina izay fonena ndray aman-dreny apôstôly benjamina. zao zany zao ny aty avelan'ny tokotany zao a rehetra mbola misy raha amin'ny andro am'le vato zany rety dia tsy ny tany manko mifoka rano mbola miandro kanto ny rano
zao zany zao ny aty avelan'ny tokotany zao a lena tsara mihitsy ny tanàna rehetra aty avelany a sy ny amin'ny faritra rehetra hoe nisy ny orana afa-tsy ny misy ny fagagana tao amin'ny terrain-ny apôstôly Benjamina ihany. Rehefa tafiditra tato anatiny kosa izahay dia hita taratra fa lena sy mando avokoa na ny bozaka na ireo zava-maniry samihafa izay ivelan'ny faritra fanaovan'ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamina fanatanjahantena. reto seza reto zao lena be mihitsy le seza tony. Tsy kisendrasendra tokoa araka izany ity fahagagana lehibe ity fa voaporofo sy voamarina fa lena avokoa ny faritra hafa rehetra ivelan'ny faritra fanaovan'ny Ray aman-dreny apôstôly Benjamina fanatanjahantena. Rapitso maraina mety hivadika indray mety niarindray hoe tena azo lasaina ty hoe tena vaka aloha zany zao ohatra am'izao za vaka tsy manana fanontaniana tsy manana valiny fa fanontaniana hoe fa inona zao de lesadresaky ny rahalahy rehetra de Gideon tirikaiky Gideon tirikaiky fa mbola tsisy ohatran'izao aloha teto.
efa ela ihany na olombelona mbola tsy nahita ohatr'izao fa isogana andriamanitra satria andriamanitra mandotraka an'le orana dia ty zany a inona ny hevitra zao 14 juillet androany ny fety-pireneny any frantsay io fandaliana-ponona manomboka ny 3 andro ny saoly ara-makedônina 2 misy fifandraisana telo fa zany rehetrarehetra zany miara-miasa solo ny zavatra rehetra karina moral hoe za zao tsy navita tsy navita sport androany nandehibe kely te dia nijanona mieritreritra ny orana dia avy amin'andriamanitra ny zavatra rehetra avy amin'andriamanitra iny zotako zao avany ambony rary any nakaty tengana moto lena ny patalohany amin'le tengana pitipitiky ny any fa eto zany dia zao dia tsisy valiny aloha fagagana maro isan-karazany no asehon'ny tompo mandraka ariva eto amin'ny fiangonana FM foanany ziona FJDS A7 anehoany fa momba ny mpanompony sy ny fiangonana trano ny tompo sasaka le goavy zao goavy ray ihany ty fa miavaty amin'ny trasin'le lena le raviny fa ny any mahena tsara tokony efa homainy fa tavela teto mando be ty andraso anefa mitsiro io a mando eto petraka teto io iny ranony iny aolana nintsy iny efa io teto nyplasiny de ny anakiray teto agaga ty tokony efa homainy ela tsoatran'izao ty andraso fa alaiko koa le anakiray teto amin'ity mainy aty mihitsy io no teo amin'ny trasiny io zao place zao tamin'ny alina tontolo dia za io na sport manitra tonga teo dia naorony manitra le izy dia efa tamin'ny fito angambiny tamin'ny fito dia adin'indray zany zao tsika zao amin'ny valolatsaka minitra vitsivitsy io koa zao mbola jeria olana nefa ny teto zay plasiny ty teto ny plasiny atreto aloha zao dia gideo na mivaly tena ery tomasy re mbola tsy tonga saina ihany zao zany dia tena fahagagana lehibe fahavolombelona nahita satria voatongaako nanalan'reto tapis reto mbola tsy nite mbola tsy natsikatra fa nanalanito aho satria kaiky anao sport reto dia nanalanito ahako fa avy eo amin'izay fa avy nanantona azy tery amin'ny trano kely tery natsonikaiky amin'izay hoe avy mantsy raha hijery fahagagana ato mando dia atao amin'ny ilany maina dia teo avo mivanaka eto zao tsika mahita ny fisasahan'le tsara mihitsy ny ilany maina ny ilany mando fahagagana ty ravony ty mando dia manino ry ravina ravitotory tsy mando satria anatin'ny partie an'le tsy mando anatin'ny partie an'le fahagagana be de normal le izy sasaka le tsipitra misy eo am'le tsy mihoatra teto misy ngena izy tsy mihoatra tatikely izy eo am'le na fanondra anankiray tsy mihoatra tsy mihoatra mihitsy le mando fa dia tena sasaka za hoe raha tonga teto dia tena vola tsonikaiky dia nijery dia tonga dia ohatrany ny ao an-tsaiko voalohany tena hoe tsy possible zany saika tsy nino ve anao sa hoe tena tsy nino mihitsy aloha tena tsy nino mihitsy hoe ahoana ahoana possible an'izany dia nijery amin'iny teka mandeha ngamba le rano a dia mikorena amin'ity dia zay very aninaniny rehefa tena nijery akaiky any mijery an'le tany maina be le fofoka ohatrany hoe ohatran'ny mbola mety io
mety ho possible ihany nakafo indray a teo vao tena resy lahatra tanteraka hoe tena briky te tsy lena ty briky ty mijery an'ity briky tety izy teka tena tsy miracle marina de tena dia lasa nakany an-trano dia niantso amineny hoe tena avia ty raha hijery miracle satria za le tsy nimo mihitsy lasa nimo de niantso olona de hoe avia ty de niarananaiky tety daholo zay ty fahagagana maro no efa hita andray aman-dreny apôstôly benjamina tamin'ny mampitondra fiadiana azy tamin'ny mahapastora azy ihany koa dia betsaka tsy tamboisaina ireo fahagagana izay nentin'ny tompo nampisehoana ny fanatrehany eo amin'ny fiangonana isan'izany ny marasitrana ao ny afaka tamin'ny famatorana sy ny fahazaran-dratsy maro samihafa toy izany ihany koa ny fahagagana lehibe izay niseho tao amin'ny lapan'ny fivavahana Ambohimamory ny rano tao anaty tavoahangy tonga glacé kanefa dia tsy nampidirina tao anatina vata fampangatsiahana. za zao dia tsy navita sport androandro tena tonga dia eo amin'ny ray ampahefany fotsiny ditsana asa reo hoe misy fifandraisana amin'ny Aramakedôna dio ty na ahoana satria raha ny tantarany istisy Gideona dia azo lasaina hoe ohatra ohatrany zao fa dia eo mahita iso izy ny olona mafiangonana satria ty amin'ny kiakilesy no miseho ary elany na kiaky mpitondra fiadina paster apôstôly zao avao nahita an'izao zavatra zao zao mahita an'izao mbola tsisy teo amin'ny tantarany fiangonana ve tsy mbola nisy zavatra tahaka izao aloha no raha fahatsiarovako azy ary ohatrany mety isy ihany angambany ranomasina misokatra fiandohany zao raha orana amin'ny tany ilangely izy dia tsy possible hoe le tsipika tinga tena midéterminer an'le izy fa ohatra ta tokony mba misy kely makaty tokony mba manano mihitsy ino tsara iny tireo zao saingy nanao sport voalohany te dia tety fosiny mandeha sady mieritreritra dia mijanona dia mijery dia manao sport kely nahitanika mahina dia hoe avondorana dia miaingy ako laka tianikaiky maraina dia kaiky no tokotany io samy mahitany zavatra miseho ny zavatra hita aloha raha ohatra hoe avondorana tokony mano daholo ny tokotany tokony lena fa ny hita mihitsy hoe miavaka ny mando sy ny maina ary ranony raha ohatra hoe ranirano koa nefa ny maina dia tokony hita hoe mile vovoka mano daholo tsirika ave ny fijeriny tsirika raha herika io zany mety hoe raha ataontsika hoe tany tamidimy tany dia mety atsaminy eny efa tsy azotsonona izy fa hita aloha hoe le rano eo amin'le mando hoe rano orana io ary le rano mbola misy miangona nge fa tsy hoe zavatra mando fotsiny afa masy le mando sy hoe rano miangona tsy mitovy mihitsy zay fa za sa mahita an'izy hoe nirale mando mihitsy miavaka le mando dia miavaka koa le maina sosina zao avy mivoaka teo manao ahoana ny fijerinao ny any ivelany any ny tany avelany zao za zao tany avelany hitako hoe alohan'ny foazako dia avy ny orana le avy ny orana le voako aty fa rehefa tonga tamikaiky vao hita zavatra miseho hoe raha avy ny orana maninona no eo amin'le tokotany fanaovany kiakizim no maina fa ry amin'ny misy parti zay hoe maina le parti fanaovany zim dia ry amin'le parti anankiray mando mita misy le rano ahoana ny fandraisan'ny Jocelyn zay raha fijeriko aloha zavatra mahagaga izy hoe ahoana ndorana marina avaiza ndorana miainga avaiza le izy latsaka ary tsy hoe teo amin'le maina ihany fa hitantsika koa le trace le ravikazo hoe raha tokony milatsaka eo amin'ny pibasy le izy dia mando koa ny eo ambany pibasy efa le izy maina daholo misiraretsy iny efa nahita zavatra ohatran'izao ve Jocelyn za aloha mbola tsy nahita mihitsy mbola tsy nahita aloha za fa tao anatin'ny toriteniny efa hitako eo efa nahinokany iny le hoe tsaiko izy le hoe misy boky Gideona dia misy parti hoe atao mando ty dia tindray atao maina aveo fa androany nahitan'le zavatra aseho indray hoe eo amin'le parti fanaovany kiaky zimba mihitsy no nilany mando nilany maina
dia jereo zany hoe zavatra mahagaga zavatra zany ho an'izao silay manokana ve mampahery ny mahita ny zavatra toy izao sa hoe raha anahy dia mampahery tena mampahery zavatra mahagaga zany zavatra tsy fahita amin'ny masaka e tsy dia fahita mahagaga araka ny voasoratra ny amin'ny bokyny tsara toko fahenina andininy fa 4:30 dia tamin'ny andro ny Gideona nitondra ny zanak'Israely no efa nisy ny fahagagana lehibe toy izao rehefa nandalo lalan-tery sy ady sarotra izy ireo ankehitriny nefa dia hita fa mihatery ihany koa ny lalan'ny fiangonana FM foi ady sarotra no lalovany manamarina ny fanatrehana trany nefa Jehovah Tompo entina ampahirezana ny mpino pray fanantenana rehetra amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana Ziona FJTS A7 araka izany ilay tenin'Andriamanitra izay voalazany amin'ny Jaona 4:7 manao hoe tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velona aho dia velona koa ianareo